ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia ampifaliana indray ry havana no entinay manolotra ny fiararitso sy ny fiarabana ho antsika rehetra izay mpanaraka ny onjam-peon'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao ary hanaraka ny fandarana mpalalao azy izay lalana tokony alehako. Zokiriry no manolotra ny fandarana androany hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io noho ny fitiavanao sy ny fitahinao anay tsirairay avy, noho amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao izay arotsaka ao sy atobaka ao aminay isan'andro isan'andro. Ary dia mideranao mankalaza manome voninahitra anao izay noho ny hatsaranao sy ny halehiben'ny voninahitra ao. Ary dia manaiky izahay fa tsy misy ny tahaka anao avo indrindra sady tsara indrindra ianao. Ankehitriny tsy mendrika an'izany hatsaranao sy halehibeazanao sy fitiavanao izany izahay fa mpanota dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy Tomponay izay efa nombonina tamin'ny hazojaliana isolo ny helokay mamindrafo aminay. Ary ankehitriny mangataka izay ny fanahinao masina ataovy ao anatinay, ahafahan'ny mpanomponao na dia mpanompo tsy mahaso aiza mampita ny hafatra amin'ny mpiaino ity onjam-peo ity. Ary dia hanendry ny lelako ianao, hanendry ny molotra ianao, mametraka ny teninao eo am-bavaka ianao, ka izany teninao izany ihany no tafita amin'ny mpiaino rehetra, izay rehetra teny avy amin'ny Satana izay mpamitaka sy mpisandoka sy mpangalatra, tsisy anakery, tsisy anana fahefanjanana kely aza. Ary dia mangataka izay ny mpiaino rehetra dia feno ny fananao masina ihany koa, sokafy ny fo amam-panahan'izy ireo, sokafy ny sofina dia samy handray ny teny avy aminao Andriamanitra, ka hiova amin'izay rehetra tokony hiovana ary hitana izay rehetra tokony ho tazomina amin'ny fomba fanao, fomba fiaina, ny fomba fiteny, ny fitondran-tena, ny amin'ny fanomponanao indrindra indrindra. Angatahanay noho ny anaran'i Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen. Dia mbola ho amintsika rehetra mandrakirevana ny fiadanana. Ny ten'Andriamanitra jerentsika androany dia mikasika indrindra ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina satria amin'ny alahady izao dia alahady natokan'ny sapana vokovoko manga. Evintsika ho alahady manga, izany hoe alahady iombonan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Izany hoe manerana ny sany evintsika izany dia miombona amin'ny alahady ny sapana vokovoko manga amin'ny alahady izao. Atao izy io isan-taona ny alahady mialohan'ny fetim-pirenena. Satria mialohan'ny fetim-pirenena, ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena, ao aorian'ny fankalazana ny fetim-pirenena, dia tena hita mihitsy hoe betsaka loatra, tafahoatra ny fanaranam-po eto Madagasikara amin'ny fisotroana ny zava-mahamamo sy ny fidorohana ny zava-mahadomelina. Amintsika Malagasy dia be dia be no milaza, be dia be no mihevitra fa raha tsy misy toaka ny fety, raha tsy misy toaka ny fifaliana, raha tsy misy karazana fanaranam-po amin'ny filàna maro samihafa, amin'ny filàn'ny nofo, filan-dratsy maro samihafa, dia ohatran'ny hoe tsy malaza, tsy maresaka ary tsy misy tsirony, tsy misy fifaliana loatra ho an'ny hafa, ho an'ny olona sasatsasany izany fety izany. Ka mialohan'ny hahatongavana izany indrindra nandeha ho resahana hoe inona avy ny vokatra mety hitranga, inona no mety zavatra azo, inona no fahatatoka. Tena tsy misy tombontsoa aloha azo avy amin'io zava-mahamamo sy zava-mahadomelina io. Hita koa anefa fa eto Madagasikara dia tena miharoborobo sy mihamanjaka sy mihamparitaka, mihahazo vahana, mandripaka, mamatotra, mangeja olona marobe io zava-mahamamo sy zava-mahadomelina io. Miara-mahita an'izany ny rehetra fa tsy hoe firono izany. Ary anisan'izany miharihary, misy an'ilay fandraisana ombenombeno hoe misy fakana olona keriny dia avy eo averina
rehefa avy hanaovana filan-dratsy na avy hanaovana fampiasana ireny zava-mahadomelina ireny. Tsy misaraka matetika ny karazana faharatsiana miaraka amin'io zava-mahamamo sy zava-mahadomelina io, ka izany hoe andeha ho resahana mba hampieritreretana, mba hisintomana ny sain'ny tsirairay avy mba hanoloana izay tokony hatao hanehoana ny mahafety ny fety. Fa tena azo atao ny mankalaza ny fety tsy misy zava-mahamamo sy tsy misy zava-mahadomelina, fa fety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina Filipiana 4:4 hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra jerentsika dia ny Habakoka 2:2 ny 5:20, satria izay raha teo no voalahatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alahady izao. Habakoka 2:2 ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy namakiana azy. Lozan'izay mampisotro divay ny namany dia ianao izay manampy fahatezerana ka mahampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Raha ho jerentsika ny eo amin'ny adika teny iombonana eto Madagasikara dia izao ny voalaza ao: lozanareo mampisotro poizina ny namanareo ka mahatonga azy ho mamo sy mitanjaka mba hijerenareo ny fitanjahany. Ray masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eto izany ny ten'Andriamanitra dia izao: manambara ny mpaminany, manambara ny mpanompon'Andriamanitra, manambara i Habakoka fa misy loza miandry izay rehetra mampisotro divay ny namany. Raha hitsy izy eo amin'ny dika teny iombonana dia hoe mampisotro poizina ny namanareo. Tena hita mihitsy mantsy raha jerena amin'ny sena tsy miangatra, amin'ny fo tsy miangatra dia izao tena hita mihitsy hoe poizina ilay zava-mahamamo sy zava-mahadomelina, poizina ny toaka, poizina ny divay, poizina izay rehetra sotroin'ny olona misy fiantraikany amin'ny vatana mahamamo, izay heverin'ny olona fa mahasambatsambatra azy na mahatonga azy hanana fahafinaretana mihoatra noho ny olona rehetra, na mahatonga azy heverina hoe mahatonga azy manana fiainana hafa noho ny fiainan'ny olona rehetra. Tena poizina ireny. Ary raha ohatra zany ka jerena dia izao: raha hitsy ny inona moa no manome poizina? Inona no manome poizina? Ny mpamosavy. Ka raha ohatra zany ka hoe hahitsy kokoa dia izao: lozanareo mamosavy ny namanareo ka mahampamamo azy na mahatonga azy mamo sy mitanjaka mba hijerenareo ny fitanjahany. Zao mantsy ny zava-misy. Misy ny olona tena mahafinaritra azy mihitsy izany hoe mampisotro toaka olona, dia rehefa avy eo ataony fimehezana iny olona iny, ataony fanalana andro iny olona iny, ary alà mibaraka, dia ho lazainy fa tsy saina, ho lazainy fa adala rehefa avy eo nefa izy no mampisotro toaka. Ka misy karazany maro ny mampisotro. Misy tambazotra izay mifampitohitohy, mifandray tendro, mifandray mahatonga ny olona misotro ka mamo. Dia mila samy mandinika sy mieritreritra ny tsirairay avy fa manome poizina sy manam-poizina sy mamosavy avokoa ireto olona izay ho tononona ireto. Mahitsy mivantana ny ilazana azy satria izay no tian'ny fanahy masina, izay no tian'ny tenin'Andriamanitra ao ambara. Voalohany indrindra dia izao: ny mpamboly. Ny mpamboly ireny zava-mahadomelina ireny, ny mpamboly ny zava-mahadomelina dia anisan'ny fototra anankiray hiaingan'ilay fidorohana zava-mahadomelina. Ny manarak'izay ny mpanodina, ny mpamokatra zany. Ny mpamokatra zava-mahadomelina sy zava-mahamamo dia anisan'ny lalana anankiray andehanan'ilay zava-mahamamo sy zava-mahadomelina makany amin'ny mpisotro. Anisan'ny mampisotro zany ny mpanodina. Manamboatra toaka ianao, na manamboatra labiera ianao, manamboatra sigara ianao, manamboatra paraky ianao sy ny sisa, zany no asanao na zany ny orinasanao, dia anisan'ny
manam-poizina, manome-poizina na manao ianao manam-poizina amin'ny malagasy, manam-poizina ny firenena, manam-poizina ny mpiara-belona. Satria raha tsy misy manodina manamboatra moa ny labiera ohatra na ny toaka, aiza anao ahita toaka hosotroina raha tsy misy manamboatra azy ireny. Io zany anisan'ny ao anatin'ilay tambazotra ny mpanodina. Avy eo ihany koa eo ny mpitatitra. Ny mpitatitra, misy tena fiara mitatitra zava-mahamamo fotsiny ny raharahany mandavan-taona isan'andro. Zay ny asany, mitatitra an'io fotsiny, mitondra azy miala any amin'ny orinasa na makany amin'ny grossiste, mpamogady, makany amin'ny mpivarotra madinika na makany amin'ny mpihinana mihitsy aza. Zany dia anisan'ny fandraisana anjara amin'ny fanomezana poizina, fampihinanana sy fampisotroana poizina ny namany sy ny mpiara-bela amiko zany fitateran'izany. Aza mieritreritra ianao, aza miteny hoe ny anay karama, ny anay fikaramana fa zao miray zioga, miray asa, miray fidiram-bola, miray fivelomana amin'ny mpanapoizina ny firenena sy ny mpiara-belona aminao ianao raha izany no asanao. Manarakarak'izany ny mpivarotra, na mpivarotra mpambogady io na mpivarotra mpanjara, ireny karazana epibara sy episerie mivarotra zava-mahamamo, zava-mahadomelina sy ireny mpivarotra toaka isan-karazany ireny zany anisan'ny tambazotra ao anatin'ilay miara-miombona amin'ny fanomezana sy fampisotroana poizina ny namany. Misy ny mpivarotra tena tsy misotro, tena tsy mihinana, tsy mifoka, tsy mandrapaka, kanefa ao anatin'ny voalaza fa mahazo loza izy eto, satria anisan'ny manome hosotrony izay hisotro, na dia hoe fidiram-bola aza ny azy araka ny filazany, ny anay vola, ny anay asa, fa izay tsy manery dia anisan'ny tokony hieritreritra tsara fa anisan'ny mpandray anjara amin'ny fampisotroana divay, fampisotroana toaka, fampinanana rongony, fampinanana sigara sy ny karazany ny namanao ianao raha ohatra ka mpivarotra. Ary manarakarak'izay ny mpividy. Misy manko dia milaza fa mividy fa tsy mihinana, tsy misotro, tsy mifoka. Ary misy ny olona dia ireharehavany mihitsy ny hoe izy no mividy labiera, mividy toaka, mividy sigara ho an'ny namany rehetrarehetra rehefa misy fety. Mandany vola mihitsy ary mieritreritra izy amin'izany, dia eritreretin'ny olona sasany koa fa hoe manao soa, fa tena tsy manao soa zany raha ny tenin'Andriamanitra no jerena, fa tena mamosavy, tena manome poizina. Lozan'izay mampisotro divay ny namany ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Lozanareo izay mampisotro poizina ny namanareo ka mahatonga azy ho mamy sy mitanjaka mba hijerenareo ny fitanjahany. Rehefa mamy mantsy ny olona, rehefa misotro ny olona, ny kabetsahan'izay misotro aloha dia mamy, ary ny olona dia miteny fa raha ohatra ka misotro izy ka tsy mamy dia tsy mety aminy izany ary tsy ampy azy, tsy mahafaly azy, tsy fafinaretana ho azy raha tsy mamy. Fa izy ilay mamy mihitsy no heveriny fa tena zava-dehibe. Ary rehefa mamy ny olona dia izao, afaka ny henatra, afaka ny voninahitra, fa seho ny fahafaham-baraka. Ka izay fahafaham-baraka izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe fitanjahana, afa-baraka amin'ny lafiny rehetra ny olona rehefa mamy. Mino aho fa milaza miara-mahita koa isika amin'izany. Be dia be ny olona no tsy manaja tena intsony fa lasa miteniteny foana, miteny ratsy. Ny voalazan'ny any amin'ny Efisianina moa dia hoe aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Ary tena hita mihitsy hoe misy zany fanaranam-po amin'ny ratsy zany rehefa mamy ny olona. Any amin'ny Efesianina 5:5-7 misy izany hoe aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa rehefa mamy ny olona dia tena ny karazana ratsy rehetra dia ataony tsy mahalala menatra izy, afa-baraka tanteraka, miala izay mety ho aja sy voninahitra, satria lasa manaonao foana, tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony intsony. Ary mazava tsara ihany koa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mpaniratsira ny divay, mpitabataba ny toaka,
zay rehetra miraikiraiky azony zany dia tsy endrika obolany toko faharoapolo andininy voalohany mpaniratsira ny divay mpitabataba ny toka ka izay rehetra miraikiraiky azony zany dia tsy endry zany hoe tsy endry zany dia adala ka rehefa adala afa-baraka zay mety ho fahendrena zay mety ho fahamarinana zay mety ho toetra tsara ao anatin'ny olona rehefa mamo izy dia takona daholo fa lasa izy le manao adaladala izy le maneho tsy fahendrena no lasa miseho ary dia misy ny olona tena manao fanahaniana hoe rehefa mamo ihany izy le mandindy foana izy le mihirahira foana izy le miteniteny foana ary misy ara tena amporisihana hiady aman'olona rehefa mamo zany ny amporisihan'ny olona azy dia ampisotrony toka aloha le olona rehefa misy zavatra tianao ataon'le olona ka tokony tsy ho vitany raha tsy izy mamo dia ampisotrony izy mamony izy dia avy eo izy tsy mahalala ny tokony ataony tsy mahalala henatra fa matetika rehefa misava ny amamony dia fantany hoe nanao zavatra tsy mety izy nanao zavatra mahamenatra izy na nala-baraka ny tenany izy afa-baraka izy tamin'izy mamo iny ary dia misy koa azany olona izay manararoatra n'ireny olona misotro toaka na mifoka zava-mahadomelina mihinana zava-mahadomelina ireny manararoatra ny fahalemeny dia misy ny olona mahavita an'izany hoe karamaina miasa manao zavatra ny olona anankiray fa ny karamany dia toaka labiera rongony paraky sigara zay ihany no karama no omena azy fa tsy misy karama ankoatran'izay mody hividianan'ny olona ireny zavatra ireny dia ampanaovana izay ary za mahita tsy lavitra fa akaiky ny toerana misy anay dia misy an'izany mihitsy misy olona efa mamo isanandro fa reny no ataon'ny olona hirakiraka eo amin'ilay tanàna dia rehefa alohan'ny andrany azy dia ampisotrony toaka dia nisy fotoana zany mba niteny hoe dia isanandro ve dia mamo foana dia misotro toaka foana dia le ozy le olona manodidina le mpaniraka azy le mpaome toaka azy hoe samy manana ny fiainany kosa io ramose iny anazy mahazatra azy dia avelao izy hisotro avelao izy hihinana avelao izy mba hanao izay fiainany hita fa mety aminazy hitanareo zany fa zany tena fitaka ny devoly anie tena mamitaka asa ny devoly zany tolotsaina avy amin'ny devoly zany tena mamitaka ny olona ary ny olona dia fitahany devoly fa raha misotro izy na mifoka izy ireny zava-mamano zava-mahadomely ireny dia hoe metontony ny fahoriana sy ny fanaitainana sy ny olana izay mahazo azy fitaka avy amin'ny devoly zany fa ny toaka ny labera ny paraky ny sigary ny rongony sy ny isan-karazany tsy mahavaha olana na oviana fa miteraka olana fanampiny azy ianao efa sahirana amin'ny fivelomanao mieritreritra ianao fa olana izany dia lasa ianao mifoka na misotro ianao fa rehefa avy eo le vola alany amin'iny ianao miereraka sy marary le vady aman-janakao any an-trano lasa miferina ina sy lasa miafy mitombo ny olanao fa tsy misy olana mivaha amin'izany ny lasaina fa mampisotro manaraka dia zao le olona mihitsy no misotro dia lozany ihany koa izy misotro koa nge mahita loza araka ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe lozany izay mifoha maraina koa Isaia 5:1 ka mitady toka ka miboboka mandra-paharivan'ny andro lozan'izay mifoha maraina ka mitady zany hoe lozan'izay mitady toka na mitady labera na mitady zava-mahadomelina hafa loza ho anazy ary izany indrindra mbola anamafisan'ny Isaia 5:12 Isaia 5:12 ihany hoe lozan'izay fatratra nefa amin'ny fisotroana divay sy izay kanto nefa amin'ny fampiaroaroana toaka ihany misy ny olona dia mieritreritra fa izy rehefa mahalamy-betsaka misotro divay na misotro toaka dia izy no mahery indrindra izy no mafy indrindra izy no mazana indrindra izy no matanjaka indrindra fa zany dia loza ho an'izany olona zany lozan'izay fatratra nefa amin'ny fampiaroaroana toaka ihany manarakarak'izany dia lazaina fa io fisotroana toaka sy divay sy zava-mahadomely dia tena anisan'ny misakana ny olona tsy hiditra fa njakan'Andriamanitra ka ahitana loza satria ny loza tena farany loza indrindra dia le tsy fandovana fiainana mandrakizay fa fahaverezana any amin'ny elo mirehetra hafa mandrakizay izany ny loza indrindra izay miandry izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ka anisan'ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra io fisotroana zava-mahamamo sy fitoroana zava-mahadomely io. Galatiana 5:7
any amin'ny andininy fa 20 ihany koa dia milaza an'izany hoe fa izay rehetra manao an'izany dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpisotro toaka, ny olona mpisotro divay, ny olona mpimamo, ny olona mpitoroka zava-mahadomelona, ny olona mpanao an'io karazana faharatsiana rehetra io tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Loza zany ny loza miandry. Keo anatrehan'izany ny ten'Andriamanitra dia izao mampianatra antsika, mampitandrina antsika, mananatra antsika. Anisan'izany ohatra ny eo amin'ny Petera 1:4-9 fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana, tamin'ny fijejojoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotro toaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Izany no voalazan'ny ten'Andriamanitra mananatra antsika ampy izay hajanony amin'izay izany fisotro toaka sy fimamoana sy filalaovan-dratsy, fijangajaganga sy karazana toetra ratsy maro samihafa hajanony amin'izay izany. Manarak'izay izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Aza misotro toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana mba tsy ho faty ianareo. Izany no voalazan'ny Levitikosy 10:7-10. Aza misotro toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana. Ny olona izay mieritreritra fa kristianina miditra amin'ny tranon'Andriamanitra tokony tsy hisotro toaka sy divay izany, tsy tokony hidoroka zava-mamano sy zava-mahadomelona izany. Mampitandritra antsika koa ny ten'Andriamanitra. Ny olona izay mpanompon'Andriamanitra, fidian'Andriamanitra sy nanao ina inatsoan'Andriamanitra dia tokony tsy hisotro divay sy toaka araka ny nomere 2:3 dia efa divay sy toaka izy, tsy hisotro divay efa marikivy izy na toaka efa marikivy. Tsy hisotro ny fady divay sy toaka, tsy hisotro divay, tsy hisotro toaka ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpitsara toko 7:14 koa mitandremy ianao ankehitriny fa aza misotro divay na toaka ary aza mihinana koa izay zava-padiana. Izany ange fadiana ny toaka, fadiana ny divay. Misy zavatra maro izay asian'Andriamanitra fadiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Mpitsara toko 7:14 aza avela hisotro divay na toaka izy na mihinana koa izay zava-padiana rehetra izay nandidiko anareo, izay nandidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahazo mihinana, tsy mahazo misotro toaka na divay na zava-padiana. Obolana toko 3:7 aza mijery ny divay noho ny aminany sy ny fangano hoany ao anaty gilasy na ny fikoriana mahafinaritra, fa ny farany dia anaikitra toy ny menarana izy. Izany tena mamitaka io divay sy toaka io, tsara jerena, mahafinaritra mijery azy, maka fanahy, manintona, ary izany mahatonga ny olona izay mandeha tsy afaka intsony. Kanefa raharahana ny ten'Andriamanitra tsy jery, tsy handinika, tsy ho tafaroboka ao anatin'izany fisotroana izany. Ny Lioka toko 1:15 izao no tenenin'ny ten'Andriamanitra: fa ho lehibe ao anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka izy, sady ho fenoina fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Jaona mpanao batisa no nataon'izany. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony tsy hisotro divay na toaka fa ho fenoina fanahy masina. Ka raha misy fanahy masina ao anatinao tsy tokony hisotro izany toaka sy divay izany ianao ary tsy tokony hihinana ny zava-padiana rehetra, tsy hihinana, tsy hidoroka ny zava-mahamamo. Izany no hafatra izay apetraka ny ten'Andriamanitra anie, tena mitera-doza io zava-mamamo, zava-mahadomelona io, ary tsy ny misotro azy ihany fa ny mampisotro indrindra dia anisan'ny manome poizina sy mamosavika ahitana loza izany. Mila mandinika sy mieritreritra isika rehetra ry havana manoloana izany ten'Andriamanitra izany. Izay ny hafatra androany, mizay fa mba hisy olona hiova resy lahatra mandre an'izany ten'Andriamanitra androany izany. Fa misy hafatra kely tiana ampitaina. Misaotra an'Andriamanitra dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny fifanohanana tamin'ny hiesaka izay nanombohana ny fanamboarana ny alitara sy ny pilipitran'ny efintsika hoe mahany ampangabe fitiavana any amin'ny sotapartany atsimon'ny arivo miray. Andriamanitra ny fiadanana no mahalisoa anareo
fa Andriamanitra tsy mba tsy marana dino ny soa izay nataonareo. Izay ny anankiray. Manarakarak'izany ho antsika any amin'ny faritry Befandriana. Faritry Befandriana raha misy mandre ny onjam-peo radio Vamasoa dia izao amin'ny sabotsy hariva sy amin'ny alahady hariva misy ny famelabelan-kevitra izay ho ataonay. Ho avy any izay hanao famelabelan-kevitra mikasika ny tsy tokony handraisana ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona. Ny alatsinainy hariva amin'ny enina ao amin'ny FJKM hoantsika ao Port Berger, amin'ny FJKM zoara famonjena ao Port Berger amin'ny enin'ora hariva, famelabelan-kevitra mikasika ny tokony hifadiana sy tsy handraisana ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona tanterahana ihany koa. Raha sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fandaminana fa mbola mety isy koa no tanterahana amin'ny mampikonika mbola lazaina amintsika ihany. Izay no fandaharantsika androany. Mametraka ny mandram-peo mandrapitafa amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka isika. Isaoranay ianao Jesosy ny amin'ny fotoana izay notanterahana androany satria tena mampianatra anay ianao, tena maneho fitiavana anay ianao amin'ny alalan'izany fampianarana amin'ny alalan'ny teninao izany. Izay rehetra mifanaraka amin'ny sitraponao dia ho tanteraka amin'ny tsirairay avy. Izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao levony avy hatrany mba tsisy anankiray aminay. Ary ny mpiaino rehetra dia ho tahinao amin'ny zavatra rehetra. Tahaka ny hanambinanao ny fanahany ihany ka dia ho ambinina ho salama amin'ny zavatra rehetra, ho ambinina amin'ny asa fivelomana sy ny asa fanompoana, ny anjara didy maro samihafany ny mpiaino ny onjam-peo radio Vamasoa sy ny mpanomponao rehetra. Dia mametraka ny fiainana rehetra ampelantananao izay dia mametraka ny fiainan'ity onjam-peo ity mba ho arovanao sy ampandrosoanao hatrany hatrany ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.